teny iza asany araina fa mandeana teny iza sanizao yateny hapisikasefa pandinika hapandosondoso fitaizana siamisafazarako hatamarerai eri hakisika eto epeni natifangasiya fisanino pianace Kristi natirarasiya fisanino pianace Kristi sanizao yateni hakisikasifa pandika hapandosondoso fitaizana siamisafazarako sanizao yateni hakisikasifa
Aoka ivavaka isika tompoko. Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina o. Misaotranao zay no ty fotoana ity. Izay ankalazany fikambanany zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy ao amin'ny tambazotra serasera. Izao 10 taona izao. Misaotra fa avy aminao no ananana izany. Ankehitriny ary dia homenao ny fampianarana avy aminao zahay. Ko mangataka ny fanahinao masina homba nay tsirairay avy na ny mpampianatra na izay mihaino ny fampianarana na iza ary na aiza mba hitondra soa sy fanambinana fitaizana sy fanabeazana ho anay tsirairay avy izany ka iorenanay amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy zanakao sy anaovanay ny asany ho fanabeazana izao tontolo izao izay samy ondrinao. Dia mitenena aminay amin'ny alalan'izany fampianarana izany ary velao ny disonay sy ny tsy fahatanterahana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy zoko no angatahana izany. Amen. Ry havana malala ny teny voalohany dia fisaorantsika an'Andriamanitra no ny fahatratrarantsika ato amin'ny tambazotra serasera fikambanana zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy ho fankalazana ny 10 taona izao. Dia ho azy ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Manarak'izany dia miarahaba antsika rehetrarehetra ihany koa izay mampiasa izao tambazotra izao. Afaka miatrika sy mankalaza n'Andriamanitra amin'ity 10 taona ity ary afaka manaraka sy mandray ihany koa ny fampianarana sy fanabeazana izay atolotra antsika eto. Izay Noël, fa ny anjarantsika amin'izao fotoana izao dia ny fampianarana izay mitondra ny lohateny hoe ny fitaizana sy fanabeazana ny SALoMa ao anaty hamehana sy fihibohana. Ny fitaizana sy fanabeazana ny SALoMa ao anaty hamehana sy fihibohana. Teny fampidirana. Olana lehibe hatrenin'izao tontolo izao ny fisian'ny aretina coronavirus na Covid-19 no hisy fatrapiely sy mandripaka ain'olona maro. Azo ny firenena malagasy koa zany ka miantraika amin'ny zavatra maro mahakasika ny fiainana mahaolona. Ko na ny saina, na ny vatana, na ny fanahy dia miara mitondra takaitra amin'ity coronavirus ity avokoa. Koa dia misy akony lehibe amin'ny lafin'ny fitaizana sy fanabeazana koa izany. Eto amin'ity fampianarana atao ety dia ny fitaizana sy fanabeazana ny SALoMa ao anatin'ny fihibohana araka ny voalaza teo no atolotra antsika. Alohan'ny hanasongadina antsika izay tena tianambara amin'izany dia hiditra amin'ireo famariparitana samy hafa aloha sika ka ho jerena tsirairay ny mikasika ny hamehana sy fihibohana ny atao hoe SALoMa ary izay finosin'ny teny hoe fitaizana sy fanabeazana. Voalohany, ny mikasika ny hamehana sy fihibohana ao anatin'ny Covid-19 na noho ny fisian'ny Covid-19. Ho fiarovana ny fitaran'ny teretina coronavirus ity sy ny fandripahana ain'olona maro ataony dia mametraka ny atao hoe hamehana ara-pahasalamana ny ankamaroan'ireo firenena maro manerana izao tontolo izao. Efa ny aina ny firenena malagasy koa zany tamin'iny taona 2024 ary dia iverenana indray amin'izao fotoana izao noho ny firongatany ity coronavirus ity sy ny fisian'ny atao hoe variant ihany koa. Ny hoe hamehana ara-pahasalamana amin'izany dia entina hilazana ny fametrahana ireo fihetsika sakana na fepetra samihafa toy ny fitsapana hafanana sy ny fizahana samihafa, ny fandrarana ny fivorovoroana sy ny fanajana ny elanelana iray metatra eo amin'ny samy olona, ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy ny savony, ny fampiasana ny tsiranoka fiarovana ny gel désinfectant, ny fikoafana na fihevonana izay anampenana ny vava amin'ny latosandry sy ny fandrarana ny fandrorarorana amin'ny tany, ny sy fikitikitihana ny maso sy ny vava ary ny orona amin'ny alalan'ny tanana ary ny fanaovana ary vava orona eny hatramin'ny fanakatonana ireo toeram-pivavahana na fiangonana samihafa sy ny sisa koa azy ho fiadiana sy fiarovana amin'izao arety mandoza izao. Izany koa no mahatonga ny atao hoe fihibohana izay azo adika tsotra amin'ny teny hoe fikatonana na fihidiana ao anaty toerana mirindrina ka hijanonana ao an-trano
ampiatoana reo zotra mpitaterana isan-karazany, isoroana ny famezevezeny olona, izay mahamora ny fifindran'ny teretina ity. Fomba hamehezana ny olona rehetra izany, koa satria olona no resana ao amin'ny sekoly alahady, dia tafiditra ao anatiny koa ny SALoMa izay esesika teny tsotsotra manaraka eto. Ny mombamomba ny atao hoe SALoMa. Sekoly alahady Loterana-Malagasy no fanalavana ny teny hoe SALoMa. Iray amin'ireo sapam-pikambanana 8 izay ananan'ny fiangonana Loterana-Malagasy sady fiasana eo am-pelatanany hanatanterahany fikendreny ny SALoMa. Miorina amin'ny baiki-panirahana nataon'i Kristy araka ny Mateo 5:20 ny SALoMa, ka mikendry ny fitoriana ny filazantsara sy fanabeazana ny olona rehetra miainga amin'ny ankizy mba ho fiangonana velona sy mahafiorina amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Tanterahan'ny sampana SALoMa amin'ny alalan'ny fampianarana ny ho fanabeazana azy ireo mba hatratrara ny fikendrena izay voalaza eo aloha. Ireo asa-pitiavana nataon'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao sy ny fijoroana ho vavolombelona ateraka izany eo amin'ny olona no vety ny fanabeazana atao amin'izany fampianarana izany. Koa dia kilasy 5:10 sy boky 1:10 miampy fandahara-pampianarana anankiray no entin'ny SALoMa sy apetraky ny SALoMa mba hanatotosana izany fampianarana izany. Ka ho an'ny kilasy santatra sy ny kilasy A1 dia mampiasa ny boky andeha izaha. Ho an'ny kilasy A2 dia mampiasa ny boky tonga Jesosy ilay malalako. Ho an'ny kilasy A3 dia mampiasa ny boky Jesosy ny mpamonjiko. Ny kilasy B1 mampiasa ny boky avianaraka. Ny kilasy B2 mampiasa ny boky izano ny fidy anareo. Ny kilasy B3 mampiasa ny boky ny lalana tsara. Ny kilasy B4 mampiasa ny boky feon'ny raiko. Ny kilasy D1 sy ny kilasy D2 dia mampiasa ny boky faniliny tongotra. Ny kilasy E1 sy E2 dia mampiasa ny boky itiany lalana kandehana. Ny kilasy F dia mampiasa ny boky tomoera amiko. Ny kilasy olon-dehibe dia mampiasa ny fandahara-pampianarana mitondra ny lohateny hoe miorena tsara. Ary ny kilasy manokana dia mampiasa ny boky fotom-pianarana kely. Arak'izany dia olona, izany hoe mpampianatra sy mpianatra sy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra no tena zava-dehibe mikasika ity SALoMa ity. Sady izany raha teo koa moa no ekina fitaizana sy fanabeazana taony izay ho jerentsika manaraka eto. Inona moa no atao hoe fitaizana sy fanabeazana? Teny telo sy hafa misaraka satria mitovitovy hevitra nefa samy manana ny tanjona kendreny ny hoe fampianarana sy fitaizana ary fanabeazana. Samy mahakasika ny lafiny telo mahaolona ireo dia ny tena sy ny saina ary ny fanahy. Fa ny foto zavatra kendrena sy antitra terina kosa no samihafa amin'ireo teny telo ireo. Izay esesika teny manokana eto nefa amin'ny fampianarana ity dia ny mahakasika ny fitaizana sy fanabeazana ihany. Mifampitohy sy mifamatotra ny teny hoe fitaizana sy fanabeazana. Ny voambolana fototra nahazoana ireto teny ireto, na ny malagasy, na ny frantsay, na ny latina, dia samy manasongadina manokana no momba ny vatana sy ny fanahin'ny olona iray, na dia voakasika ihany aza ny ara-tsaina. Manomboka hatrany am-bokandreniny ka mandra-pahantitra ny fanabeazana olona iray, ka tafiditra amin'izany ny fitaizana azy hisitraka ireo filàna andavanandro toy ny hanina matsakafo, ny fahasalamana, ny fianarana, ny fialam-boly sy ny sisa. Miara-dalana amin'izany ny fanoloram-pahalalana hanana ny fahendrena sy fahaiza-miaina eo anivon'ny fiarahamonina ka ho olom-banona manana ny anjara toerany eo amin'ny fiainakoaviny sy ny firenena iray manontolo. Koa ny fitaizana sy fanabeazana dia sy hafa fa fitariana na fitondrana na fitantanana olona iray ho amin'ny fivoarana ara-batana sady hanana toetra mapomba ary ny fitondran-tena tsara sy mendrika. Afaka mahalala ny mety sy ny tsy mety, ny tsara sy ny rasy ka ho tonga olom-banona eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Voakasika amin'izany koa ny fahaizana miaro sy mampiasa ny tontolo iainana. Ao koa ny kolotsaina,
ny fiadiana amin'ny fahantrana mba isiany fampandrosoana maharitra. Sy salasalana ary fa fiahiana sy fitariana izay biazina hiaina amin'izay nampianarina azy ka ho tonga amin'ny tsaratsara kokoa ny hoe fitaizana sy fanabeazana. Eto dia izay hahatanterahana izany amin'ny SALoMa ao anatin'izao hamehana sy fihibohana izao no asongaditsika amin'izay. Ahoana ary ny fitaizana sy fanabeazana ny SALoMa ao anaty hamehana sy fihibohana raha izay ireo famariparitana samihafa izay natao tamintsika. Araka ny voalazan'ny soratra masina dia manana izay mahizy azy manokana ny tenin'Andriamanitra, satria izany no mampisy izao rehetra izao sady loharan'ny fiainana sy ny fahasalamana. Ny teny ihany koa ny voalaza fa fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalana. Io no mampisy ny finoana sady manana ny hery sy fiadiana azoana famonjena ary fandresena. Ao amin'ny teny ihany koa no tena misy ny fitaizana amin'ny fahamarinana sy ny fananaran'ny tompo mba amin'ny tenin'ny finoana koa. Koa dia tsy salasalana fa ny tenin'Andriamanitra io no maharitra mandrakizay ka tsy levona sady azonan'Andriamanitra izao rehetrarehetra izao raha teo. Fantatra koa fa tsy mandao na mamela ho irery izay miombombavaka sy miara-mandinika ny teniny Andriamanitra, satria azy raha teo izany teny izany. Koa na dia ao anatin'ny hamehana sy ny fihibohana azy ny SALoMa dia fototra amin'ny mahaloteranina azy ny fametrahana ny tenin'Andriamanitra ho fahefana ambony iorenan'ny fitaizana sy fanabeazana atao aminy. Ny fiarahamonina sy ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra no mpitaiza sy mpanabe hampita izany amin'ny SALoMa ka dia hasongaditsika tsirairay eto ny amin'izy ireo. Voalohany dia ny fitaizana sy ny fanabeazana ataon'ny fiarahamonina ny SALoMa ao anatin'ny hamehana sy ny fihibohana. Satria ao anatin'ny fiarahamonina izay ahitana ny olona rehetra sy ny fomba amampanao samihafa mba amin'ny finoana sy ny kolotsaina isan-karazany no nenan'ny SALoMa dia mazava ho azy fa manana anjara fanabeazana avy amin'izany koa izy ireo. Voakasika manokana amin'izany ny ray aman-dreny na dia ao ihany koa aza ny tanora sy ny ankizy. Hita ao izay ataon'ny fitondram-panjakana ho fiarovana sy fisaboana ny Covid-19 izay voatanisa tery amin'ny famaritana teo aloha. Vokatry ny fandrosoana dia tena mampita fitaizana sy fanabeazana ho ny olona rehetra koa ireo tambazotra serasera samihafa toy ny fahitalavitra, ny finday, ny vata fampielezam-peo sy ny sisa maro tsy ho ary voatanisa. Ny fomba fitafy, ny fiaingo isan-karazany, ny sakafo sy ny fikojakozam-batana mba amin'ny kolotsaina samihafa araka izany, ary ireo fampianarana ara-tsaina sy ara-panahy izay samy anjakan'ny fanatontoloana dia samy fitaizana sy fanabeazana hita avokoa fa mora mandaitra amin'ny olona izay raketin'ny fiarahamonina, indrindra ao anatin'izao fahatrana teraky ny aretina sy ny zava-maro samihafa izao. Koa dia tsy afa-miala amin'izay atolotra izany fiarahamonina izany sika, na ny ankizy, na ny tanora, na ny lehibe, na ny antitra, satria fanabeazana hiainantsika andavanandro izany. Izany indrindra no tena ilana ny mahazava-dehibe ny fandraisan'ny ray aman-dreny andraikitra amin'ny fitaizana sy fanabeazana ny SALoMa. Ary eto dia hidirantsika indray ny mahakasika izany. Ny fitaizana sy fanabeazana ataon'ny ray aman-dreny amin'ny SALoMa ao anaty hamehana sy fihibohana. Hoy ny fitenin'ny Malagasy, ny hazo no vanokolakana, ny tanina ny riany no tsara. Fiteny milaza ny mahasarobidy ny fitaizana sy fanabeazana ataon'ny ray aman-dreny amin'ny ankohonany izany. Adidy na asa lehibe mikendry sy miandry ny mino koa izany amaha-kristiana azy. Koa anatin'izao hamehana sy fihibohana izao dia fototra indrindra amin'izay ataon'ny ray aman-dreny amin'ny ankohonany ity fitaizana ambara eto ity. Amin'izany
dia ilaina ny fikarakarany loham-pianakaviana na ny mpiandraikitra ny ankonana iray, izany ankonany zany manontolo na ara-batana, toy ny fanomezana sakafo ara-pahasalamana, hanina hohanina, fitafiana mahamendrika hitafiana, ary ny fahasalamana hananana mba amin'ny fialam-boly sahaza. Ilaina ny manome fotoana hananany ankizy kilalao na hilalaovana, ary hananany olon-dehibe fialam-boly amin'ny fotoana ilany zany, satria fahaizana amampahendrena hiainana dia miorina koa amin'ireo zavatra ireo. Zava-dehibe ato ny fahaizana mandamina sy mandrindra, izay asa tokony ataony tsirairay. Io no lazainy eo abolana hoe ny fahaiza mandamina no ananana ny fandresena. Tsongaina manokana ny ho fiainana amin'ny fampanajana ireo ray aman-dreny samihafa, na ara-piarahamonina io na ara-panahy, ka hanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra voatanisa tereloha sy ny ara-piarahamonina koa. Manoloana ireo fitaizana sy fanabeazana hita ao amin'ny fiarahamonina izay fangaroan'ny kristianina sy ny jentilisa, dia zava-dehibe ny fahaiza manavaka izay tsara tokony hampiasaina na ho raisina, sy ny famelana sy fandavana kosa izay tsy mahasoa akory. Io lazainy Paoly apostolo amin'ny Kortiana 1:9, ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy aro mahasoa avokoa izy rehetra. Manoloana ireo fitaizana sy fanabeazana hita ao amin'ny fiarahamonina izay fangaroan'ny kristianina sy ny jentilisa, dia zava-dehibe ny fahaizana manavaka izay tsara tokony hampiasaina na ho raisina, sy ny famelana na fandavana kosa izay tsy mahasoa. Saropadoka tokony araha maso akaiky amin'izany ireo fanabeazana avy amin'ny tambazotra serasera samihafa, izay mazava ho azy fa ilana ny fanapahakevitra hentitra avy amin'ny ray aman-dreny, toy ny fampiasana ny interneto, ny Facebook, ny fahitalavitra sy ny sisa, izay kirakirain'ny tanora sy ny ankizy fatratra amin'izao fotoana izao. Ny fahazotoan'ny ray aman-dreny mamantatra ireo fampianarana maro samihafa azony ankizy na ny tanora any an-tsekoly na any am-piangonana, dia samy antoky ny fahombiazan'ny fitaizana sy fanabeazana sahaniny ao anatin'izao hamehana sy fihibohana izao. Zava-dehibe amin'izany ary ny fiainana sy fampiainana amin'ny ankonana tsirairay avy ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, ka tokony atao toy ny dinidinika morom-patana izay fanaon'ny ray aman-dreny razantsika teo aloha izany. Ary io ihany koa no lazaina ao amin'ny Deutéronome 9, raha dinitsika ny 17 hatramin'ny 17, dia tokony ho resahan'ny ray aman-dreny amin'ny zanany na ao an-trano na ny atokotany na mandeha na amin'ny toetra, izany fitiavan'Andriamanitra zany, indrindra fa ny fiainana amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Fa hoy no abolana toko 2:24, zaro amin'izay lalana tokony aleny ny zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Koa dia tokony hitandrina ny ray aman-dreniny amin'ireo zavatra apetraka eny ivelan'ny trano sy ao anaty trano, ary izay hita eo amin'ny fitafiana, fa mora mampita fitaizana sy fanabeazana amin'ny SALoMa koa ny fahitany azy ireny. Koa ankoatry ny sary-pianakaviana sy izay mirakitra ny fanabeazana momba ny tontolo iainana sy ny fahaiza-miaina samihafa, dia tsara kokoa raha ny soratra masina na ny sary masina no apetraka mba ho hitany ankizy beazina ao amin'ny SALoMa. Fitaizana sy fanabeazana mifototra amin'ny fitiavana avy amin'ny fanahy masina no atao amin'izany, satria ny fanahy no mahavelona. Hoy ny Jaona 4:7, ary ny obolan-drazantsika koa dia miteny manao hoe ny fanahy no mahaolona. Fianarana tsara tokony arahana amin'izany, izay nolazainy Josua momba azy sy ny ankonany ao amin'ny Josua 4:15 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha izaho sy ny ankona kosa dia hanompo an Jehova izahay. Mbola manazava bebe kokoa ny tokony ho fitaizana sy fanabeazana ny SALoMa izay ataon'ny mpampianatra sekoly alahady eo amin'ny fiangonana, ka tsy hafa fa izany no asongaditsika farany eto. Ny fitaizana sy fanabeazana ataon'ny mpampianatra amin'ny SALoMa ao anaty hamehana sy fihibohana. Sady monina ao anivon'ny fiarahamonina ny mpampianatra SALoMa no manana izay ankonana iainany koa, ka harena ho azy ireo
eo amin'ny fampitany sy ny fitaizana sy fanabeazana taony ny fahaizany mifidy izay fitaovana mahomby amin'ireo tambazotra serasera voalaza teo aloha ireo mba hampitany izany andraikitra izany. Kendrena amin'izany ny hananan'izay taizana na beazina, fitiavana sy fijoroana ho vavolombelona. Azo ampiasaina ho fikaroam-pahalalana ireny tambazotra serasera maro samihafa ireny mba azahoana mampita ny lesona amin'ny alalan'ny hafatra na mesazy sy ny hafatra manokana na mesazy privé. Ao ihany koa ny dika mitovy na photocopie, ny sary miaina na ny dessin animé, ny fampiasana radio mba amin'ireo fitaovam-pitehirizana maro samihafa manakasika ny feo mba azahoan'ny SALoMa fanabeazana toy ny USB zany na ny flashy, ary ihany koa ny magnetophone sy ny sisa. Dia samy azo ny mpampianatra ampitana ny fitaizana sy ny fanabeazana amin'ny SALoMa izy ireny. Koa na dia ao anatin'ny hamehana sy fihibohana azy dia afaka manatanteraka izany fanabeazana sy fitaizana izany mpampianatra SALoMa amin'ny alalan'ireo tambazotra serasera samihafa ireo. Satria ny olona manontolo ny tezaina na beazina dia raikitra didy tokoa mazava ho azy ny mpampianatra amin'ny fanaraha-maso sy fanentanana mikasika ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny sakafo ara-pahasalamana sy ny fahadiovana eo amin'ireo mpianatra ireo. Ary zava-dehibe amin'izany ohatra ny amin'ny fanaovana ny arovava-orona, ny amin'ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony, ny amin'ny fanajana ny elanela na iray metatra, ny fitangoronana sy ny zavatra maro samihafa dia isany andraikitry ny mpampianatra SALoMa ny manara-maso akaiky izany. Satria tsy mihoatra ny 10 ny isan'ny mpianatra sekoly lahady eo amin'ny kilasy iray araka ny fandaminan'ny fiangonana Loterana-Malagasy amin'ity sapana SALoMa ity, dia afaka mampianatra mivantana ihany koa ny mpampianatra SALoMa, saingy manaja tanteraka ireo fepetra sy fietsera-pahasalamana izay efa notanysaitsika teo aloha ireo. Ampilazana ary ireo rehetra ireo fa ny fisian'ny hamehana sy ny fihibohana noho ny aretina coronavirus dia voamaika manamafy bebe kokoa ny fitaizana sy ny fanabeazana izay ataon'ny mpampianatra ny SALoMa amin'ny endriny samihafa. Mitarika antsika ho amin'ny fehiteny mikasika ity fampianarana ity zany. Fehiteny: hoy ny fitenin'ny Ntaolo Malagasy, aza manao dihy hianaran-jaza. Ny soratra masina koa dia milaza fa ny mpitaiza sy mpanabe dia toy ny fanasina sy fahazavana, toy ny tanàna miorina eo tapon'ny tendrombohitra sy jiro apetraka eo amin'ny fanaovan-jiro, ary toy ny taratasy vakiana sy fianarana ho ny hafa koa. Hitantsika ireo Mateo 5:17 sy 20, ary dia hita ihany koa amin'ny Korinthiana 2:7-7, ary ao amin'ny Timoty 1:4-1:12 sy 12 sy ny sisa maro. Maneho ireo rehetra ireo fa antoky ny fahombiazan'ny fitaizana sy fanabeazana ny SALoMa ny fiainana izay mitaiza na manabe amin'ireo zavatra rehetra voatanisa tery aloha ireo. Ao anatin'izany ny fanajana ny hamehana sy ny fihibohana, ary ao anatin'ny ihany koa ny fiainana amin'ny teny sy ny sisa. Mampiariary rehetra voalaza ireo fa fitaizana sy fanabeazana mahatratra ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra ary amin'ny fomba rehetra sy ny fanao samihafa, ka tsy voafetra na voasakan'izay zava-misy toy ny coronavirus no ataon'ny FLM amin'ny alalan'ity sapana SALoMa ity. Satria ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy izay tsy levina io no momba azy sy ambarany ary tratrariny hatrany. Amin'izany dia azo lazaina fa fitaizana sy fanabeazana azo antoka no ataon'ny SALoMa na dia miatrika ny hamehana sy fihibohana aza. Baiko ny Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly isan'io ary mandrakizay ny orenany ty fitaizana sy fanabeazana atao amin'ny SALoMa ity, ary dia izany ihany koa no antoky ny fahavelomany. Koa ny faharetany sy ny fahaveloman'ny sekoly alahady Loterana-Malagasy dia tsy hafa fa ny hahatonga ny olona ho voataiza amin'izany fitaizana sy fanabeazana izany ho olombanona ka ho fanomezam-boninahitra any Andriamanitra irery ihany. Amen. Ivavaka isika. Misaotranao zay Jesosy eo ny amin'izany fampianarana izany izay mahakasika tokoa
ny fitaizana sy fanabeazana ny olona rehetra ary hita eo amin'ny fiarahamonina izany, tanterahana eo anivon'ny fiangonana izany ary iainana ao anivon'ny fianakaviana izay tariany ray aman-dreny izany. Dia mangataka aminao zahay, tehirizo ho mahatoky aminao hatramin'ny farany amin'ny finoana sy ny asa manoloana izany fanabeazana sy fitaizana izany, ka ho olombalona tokoa na eo anivon'ny ankonana, na eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiangonana, indrindra fa eo anivon'ny firenena ity. Dia anao ane no hanolotra fandresena marina sy azo antoka ho an'izao firenena izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, amen. Ni zanakao izany, resao
fahamasinana ny zanako tsy manana fifaliana miloatra noho izaho aho teny angenezako fa mandeha amin'ny lalany fahamarinana ny zanako itarasiakalazanako aho anandratratrany ny vonina hitrao satria ny fahasoavanao natozao ahy jesosy ao misaotre misaotre itarasiakalazanako aho anandratratrany ny vonina hitrao satria ny fahasoavanao natozao ahy jesosy ao misaotre misaotre fifarina miloatra noho izaho aho teny angenezako fa mandeha amin'ny lalany fahamarinana ny zanako iratana mazano diavinay iratsapa fafeno ny fitahirianao ka fanasianako ny fofana satria velonay diavinay iratsapa fafeno ny fitahirianao ka fanasianako ny fofana satria velonay katratry saoano izaho tsy manana fifaliana miloatra noho izaho aho teny angenezako fa mandeha amin'ny lalany fahamarinana ny zanako miandoko sisa de ranopoko anao apetraka feny eo ampelantananao ianao ny filoha sy kapiteny panjakanay jesosy ao tario izahay sisa de ranopoko anao apetraka feny eo ampelantananao ianao ny filoha sy kapiteny panjakanay jesosy ao tario izahay tsy manana fifaliana miloatra noho izaho aho teny angenezako fa mandeha amin'ny lalany fahamarinana ny zanako Ary vavaka isika rehetra misaotra anao zahay ry Andriamanitra rainayo amin'ny alalany Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao zahay omenao zao taom-pakalazana izao dia ny 10 taonany joroany ZFLM zany tompo. Misaotra anao zahay afaka mandray fampianarana avy aminao dia ankehitriny dia aoka anao miteny aminay araka ny fombanao dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Misaotra n'Andriamanitra isika ry havana afaka mankalaza azy noho izao 10 taona ny joroany ZFLM izao dia faly miarahabantsika rehetra zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy. Ny tompony no mbola homba sy hitahy antsika mianakavy
amin'ny hoavy rehetra. Misaotra ny tompona andraikitry ny tambazotra serasera ZFLM zay nifidy anay hanao fampianarana amin'izao 10 taona nijoroan'ny ZFLM izao. Fampianarana izay mitondra ny lohateny hoe ny haitarika takiana amin'ny mpitarika tanora. Ny haitarika takiana amin'ny mpitarika tanora. Ataonay angamba fa noho ny na efa mpitarika tanora anay nandritra ny taona maro no ny fidiananay hitondra izao fampianarana izao. Efa nitazona ireto andraikitra reto manko izahay tamin'ny fitariana tanora. Ao ny chef de cœur, filohan'ny KTLM Filovana, tantsoratry ny KTLM Synodam-paritany Avaratry Mania, filohan'ny KTLM Synodam-paritany Antananarivo ary mpitahiry-volany FKTRM. Nisy moa ny fankalazana jubily fa 430 taona na mpitarika tanoranay tamin'ny taona 12. Ankehitriny dia mbola ampiasahan'ny KMSL ny mahapiahy coach ny FKTLM izahay. Zay ary Noël fa irositsika amin'ny fampianarana. Izany fampianarana izany dia ankinina amin'ny ten'Andriamanitra zay hitatsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaune. Jaune 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Jaune 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9 anaran'i Jesosy. Izao ny tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra zay tsy mamoa dia esoriny. Fa ny sampany rehetra zay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe koa. Efa madio raha teo ianareo no ny teniko zay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany. Zay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia arina eny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo. Ary angonina izy ka tsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo fa ho azonareo, ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Manana ny lanjany lehibe ry havana indrindra eo amin'ny fitondrana sampana ny haitarika. Ny zava-misy anefa dia izao. Misy olona mihevitra fa tsy tokony hianarana izany haitarika izany. Fa zavatra mandeha ho azy. Ny vokany dia tsy mandroso ny sampana entiny izany olona izany. Manoloana izany indrindra no anolorana izao fampianarana izao. Mba hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara isika araka ny teny fanevana izao 10 taona izao zay hita eo amin'ny Hebreo 10:4. Ny fanontaniana ilayntsika apetraka sy hovaliana eto izao. Voalohany, inona moa no atao hoe haitarika? Inona moa no atao hoe haitarika? Ny faharoa dia izao, inona sinavy ireo kalitao takiana amin'ny mpitarika tanora? Inona sinavy ireo kalitao takiana amin'ny mpitarika tanora? Raha afaka manampy anao tanora hahita ny lalak'izorana araka sitrapon'Andriamanitra izao fampianarana izao dia faly izahay. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana
ny zanako. Jaona fahatelo andininy fahevatra. Raha afaka manampy anao mpitarika sy mpanabe tanora hanatsara ny fitariana sy fanabeazana tanora izao fampianarana izao dia deraina ny tompo. Roso aritsika amin'ny fizarana voalohany dia ny famaritany atao hoe haitarika. Ny haitarika dia tsy hafa fa dika ny teny anglisy hoe leadership. Azo faritana amin'ny endrika sy fomba maro samihafa ny hoe leadership. Zay atolotreto dia ny famaritana ara etymolojia sy ny famaritana ara tsoratra masina. Ara-piforonan-teny, leadership dia avy amin'ny teny roa natambatra dia ny hoe leader sy ny hoe ship. Ny teny hoe leader dia avy amin'ny teny anglisy hoe to lead, zay midika hoe mener amin'ny teny frantsay, adika koa hoe mitarika amin'ny teny malagasy. Ny hevitry ny leader zany dia meneur na mpitarika. Ko raha tambatra amin'ny tovana ship ny hoe leader dia manome ny leadership za entina ilazana ny fahaiza mitarika ataon'ny olona ray na vondron'olona amin'ny tokantrano, amin'ny fiarahamonina, amin'ny fikambanana, amin'ny orinasa, eny hatraty amin'ny fiangonana aza. Raha jerentsika indray ny famaritana ara-tsoratra masina izao, leadership ara-tsoratra masina dia mametraka an'Andriamanitra ho ivo eo amin'ny asa fitariana, zay atao hoe leadership théocentrique. Manasongadina izany ny salamo fa 7:20 voalohany hoe raha tsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehova no miambina ny tanàna dia miaritory foana ny mpiambina. Isan'ny sangany tamin'ny fanatanterahana leadership ara-tsoratra masina ka manana ny modely mampiavaka azy i Mosesy, i Nehemia, ao koa moa zany Jesosy. Azo ambara araka zany fa ny fahombiazan'ny fitariana araka ny soratra masina dia ny fiarahan-dalana mandrakariva amin'Andriamanitra sy ny fiankinana aminy. Fanomezam-pahasoavana voalamina tsara avy amin'Andriamanitra ny fitariana ka tokony ho karakaraina, tokony hampitomboina tsara. Hita taratra amin'ny soratra masina koa ny hoe fitariana ara-panahy na koa hoe leadership spirituel, zay tsy hafa fa fanatanterahana asa fiantrana, zany hoe asa fanompoana ny asa fitariana. Araka zany, leadership ara-tsoratra masina dia fitariana ho amin'ny fanompoana n'Andriamanitra, fitariana ihany koa ho amin'ny fanompoana ny hafa. Hatramin'ny fiandohana ao amin'ny Baiboly, hatramin'ny fiandohana Genesis zany, ka hatramin'ny farany Apokalipsy dia mampiasa sy miantsolon'Andriamanitra ho mpitarika amin'ny zavatra tiany ho tanterahana. Misongadina indrindra izany raha ny testamenta vaovao manokana no jerena. Ho indrindra manto Jesosy hoe be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Ny soratra masina dia mampiseho fa tsy mitondra irery ny mpitarika mahomby fa miara-miasa amin'Andriamanitra, miara-miasa ihany koa amin'ny olona. Raha ravina izany rehetra izany ry havana dia izao, ny mpitarika kristianina dia leader manompo ka sady manompo an'Andriamanitra no manompo ny hafa koa. Ny mpitarika kristiana ihany koa dia leader mianatra ka manaiky
hahitsy ny hafa sy mihaino ny tenin'ny hafa. Tsy mionina amin'ny fahalalana anana ny mpitarika kristianina fa vonina ho tarihin'i Jesosy. Vonina handray ny hevitry ny hafa. Vonina hianatra am' Jesosy. Raha ireo ary ny famaritana ny antsoina hoe haitarika. Ina sina avy kosa ireo kalitao takiana ampitarika tanora. Tsy tanisa afa-tsy dimy ihany isika eto. Voalohany, mpitarika tanora dia mpitarika manolokolo finoana. Mpitarika manolokolo finoana. Natao hanolokoloana finoana ny sampana. Ka ny mpitarika no tompona andraikitra amin'ny fahataterana zany. Raha mamaky ny Jaona 5:17 isika dia hoy Jesosy, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Araka izany dia lafiny telo no resahana eto mba hananana sampana manolokolo finoana. Lafiny voalohany dia ny firaisana amin'ny Kristy. Miainga amin'ny fandraisana an'i Kristy zany fanolora tena marina ho an'i Jesosy. Ny sampana voakolokolo ara-pinoana dia ny sampana manana mpikambana maro anisa, mahalala mahazava fa efa nandray ny tompo ka mahazo antoka ny famonjena. Voapirofo ny fitondran-tenany masina sy madio izany satria fiainana mitohy io firaisana amin'ny Kristy io. Ary antoka voalohany isian'ny voa andrasana amin'ny sampana. Io voa io dia tsy inona fa ny fiainam-panahy vokatry ny herin'i Kristy velona ao anatintsika. Zay ny lafiny voalohany. Lafiny faharoa dia ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Manana anjara toerana ao amin'ny fiainan'ny sampana ny famakiana, ny fiainoana, ny fandiniana soratra masina, handraisana ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny maha Loterana antsika, ireo zavatra rehetra ataotsika dia mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny saitsika, tsy ny hevitsika fotsiny, fa izao. Inona no ambaran'ny soratra masina? Inona ny torolalana omeny? Inona ny takiana? Soratra masina no jiro, fanilo. Izy koa no sakafo mahavelona, ka sady mampifaly no mampiravoravo. Koa ampirisena isika mba hanokana fotoana mihitsy ho fiaraha-mandinika ny soratra masina. Rehefa mazoto mianatra sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia manao dingana voalohany sahady eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Miainga ao amin'ny tena izany satria efa mandray sy mahazo aloha vao afaka mizara sy manolotra izany ho an'ny hafa. Rehefa babo ny tenin'Andriamanitra isika, rehefa velo ny tenin'Andriamanitra isika dia resy lahatra ka manolo tena tanteraka ho an'ny fanompoana an'i Jesosy sy ho an'ny fanompoana ny hafa. Noho izany tsy matazona izany ho fananantsika samirery isika fa mizara izany hanana ny hafa anjara. Araka izany isika dia hazoto mitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny fanaovana tafika masina, amin'ny alalan'ny famangina tokantrano. Fantatsika fa baiko nomeny Jesosy ny mpianany ny fanaovana ho mpianatra ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara. Anisan'ny mpianatra Jesosy ankehitriny koa isika. Arakaraky ny fiezahantsika mamangy sy manao tafika masina no hahatonga ny tanora hanatona ny sampany ka hirosoany amin'ny fampanosoana izany. Tsy indrina manokana eto ry havana fa izay mazoto mamangy no mitombo isa satria
afaka mampiditra olona vaovao hatrany hatrany. Lafiny fahatelo dia ny fitiavam-bavaka. Hoy ny toy ny teny Jesosy teo, angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo izany. Vavaka no dikan'izany dia vavaka manambara ny hetaheta te hamoa be, ny hetaheta te hamoa tsara ka hazona valim-bavaka. Tia mivavaka ilay sampana amin'ireny samihafa. Ao, manam-potoana hivavahana miaraka. Manana fotoana atokana hifampitondrana am-bavaka rehefa mivory. Manokana fotoana hitondrana am-bavaka ny fiainany, ny asany alohan'ny asa atao, ohatra an-tsapanahy. Amin'izany rehetra zany nosehoan'ny leadership théocentrique, ny mpitarika tanora. Mametraka an'Andriamanitra ho ivo eo amin'ny fiainantsika sy ny asantsika ny vavaka ataotsika. Vavaka atao eo anaty an'Andriamanitra ny lanitra. Tsy ara-pomba fotsiny zany ry havana, fa vokatry ny farisendahatra. Amin'ny andraikitra sarotra hatrehintsika dia mety hisy fanenjehana, mety hisy fakapana samihafa. Ireny sy ireo olana samihafa dia mety hampitsopana antsika, mety hampakatsika atsika. Misy aza tsy mipoitra itsony fa mitokinany amin'ny misy azy ihany. Tsarovy fa fototry ny reny rehetrarehetra dia zao, tsy ampivavaka, tsy ampivavaka. Dinio tsara reto andiny tsoratra masina reto atakaratsika zay voalaza teo. Mateo 5:5, andiny 4:7, Mateo 5:20, andiny 4, Lioka 5:9, andiny 4:20. Isika mpitarika tanora ihany koa dia tsy anadino ny hitondra am-bavaka ireo mpikambana tarehintsika. Koa aoka isika rehetra mba ifandray mandrakariva amin'ny tompo. Ho indrindra soratra masina, mahareta amin'ny fivavahana, mivavaha ka aza mitsatra. Azotsika mpitarika tanora tao ny manangana maridrefy andrefesana ny mahasampana manolokolo finoana na tsia ny sampana tarehintsika. Fantanina ohatra 10 eo no azotsika atao ho maridrefy. Voalohany, azotsika antoka ve fa efa nandray ny tompo ny maro anisa ampikambana ato amintsika. Faharoa, hita eo amin'ny toetra mpikambana maro anisa ve ny fahamasinana sy ny fahadiovana manamarika ny olona ao amin'ny Kristy. Fahatelo, manana fotoana raikitra ho fianarana soratra masina adiny ray isam-bolana ve isika ohatra. Fahaefatra, misy fanazavana, zany hoe tsy vakiana fotsiny ny ten'Andriamanitra, misy fanazavana ny ten'Andriamanitra ve ato amintsika isaky ny mivory. Fantana fahadimy, manana fotoana atokana hivavahana hitondrana am-bavaka ny asa sy ny sampana misy atsika ve isika, na izany ao anatin'ny fotoam-piviriana na hafa. Zay no voalohany, kalitao voalohany ilaina ampitarika tanora, mpitarika manolokolo finoana. Faharoa dia zao, mpitarika manao asa tsara, mpitarika manao asa tsara. Fantatsika fa ny finoana tsy aran'asa dia maty. Noho izany, ny tarigetrantsika mpitarika ny tanora dia sady mivavaka no miasa. Tsy misaraka ireo fa miara-dalana mandrakariva. Ny tena Loterana dia manao asa tsara, hoy ny Confession Augustana artikla 20. Zavatra roa no resahana eto mikasika zany fanaovana asa tsara izany. Voalohany, mpitarika manana vina. Mpitarika manana vina. Ny vina moa dia fomba fijery mahatakadavitra ary mieritreritra mialoha ny lalakizorana. Zay tena malaza zany dia fanofinofisana mialoha ny tanjona ho tratrarina. Tanjona ho tratrarina. Ny fisiny zany tanjona
tia kotratrarina izany mazava ampikamana tariana dia mampifantoka ny heriny rehetra hanatrahatra azy ary manavao ny fomba fiaina sy ny fomba fiasa. Izany no lanjany, mampiray hina, mampivondrona ny hery ny fananana vina mazava satria mampifantoka amin'ny tanjona tokana hanimpanany rehetra ny heriny. Lanjany fananana vina koa dia zao, manavao ny fomba fiainana satria rehefa mazava ny tanjona tia kotratrarina dia manjary voasarika hanao ny fihetsika mifanandrify amin'izany ny rehetra. Zany dia toy ny hoe rehefa fantatra fa ny hahazo ny amboara ny tanjona dia samy mivonona handany fotoana betsaka amin'ny fanazarantena avokoa ny mpilalao rehetra. Lanjany fananana vina ihany koa dia zao, manavao ny fomba fiasa satria fantatry ny olona rehetra fa tsy ny fahatongavana disorina amin'ny fanomboana matetika mihitsy akory no hananana fotoana ampy hanamasana zay tiana ho masana raha tiana ho raitra zay atao. Marina fa ny zavakendreny sampana tanora dia ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra mba hahatonga ny tanora hahery sy hitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy. Manabe, manolokolo ny tanora amin'ny lafim-piainany rehetra mba hahatonga azy vavolombelon'ny Kristy. Mpitarika manana vina. Mpitarika manao asa tsara ihany koa dia mpitarika manolokolo ny fanomezam-pahasoavana. Ny sampana dia natao hamoa. Ny voa dia manana heviny roa farafahakeliny. Voalohany heviny ara-panahy araka ny efa niresahana azy raha nandinika ny hoe manolokolo ny finoana isika. Ny heviny faharoa heviny arakasa. Ny voa dia ilay vokatry ny ranonaina tovoziny avy amin'ny fototra ka miseho ho hita maso ety ivelany. Ny voa dia ilay hazo anavahana ny hazo ray amin'ny hazo hafa. Ny voa dia ilay omeny ho haniny olona. Ny sampana voakolokolo amin'ny fanomezam-pahasoavana manokana ohatra dia ny sampana mahavokatra asa hitan'olona ety ivelany. Asa karazany efitra izany farafahakeliny. Asa mifamatotra amin'ny fanomezam-pahasoavana manokana. Ohatra, raha tokopira izy dia asa andrasana aminy ny fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny hira. Asa takiny mahasampy amin'ny fiangonana toy ny anjara fotoana zay izy no mendraikitra azy. Anjara ao amin'ny fitopovana ankinina aminy. Anjara loavola andraisany anjara amin'ny ezaka ataony fiangonana. Ao ihany koa ny asa takiny fampandehanan-draharahan toy ny asa fitadiavam-bola ohatra. Ao ihany koa ny asa mifamatotra amin'ny antom-pisiany sampana, fitsangatsanganana ohatra, hanolokoloana ny fankatiavana. Laso fitoriana filazantsara ohatra, hanolokoloana ny finoana. Fiofanana ohatra, hanolokoloana ny fanomezam-pahasoavana. Azontsika mpitarika tanora atao ny manangana maridrefy andrefesana ny mahasampana manolokolo fanomezam-pahasoavana na tsia ny sampana tarintsika. Fantaniana apetraka amin'izany dia zao. Manana fandaharana asa hatao ao anatin'ny taona ve isika. Ao ihany koa ny hoe raha atao ny tombanezaka ny tamin'ny taona lasa, firy no asa no kasaina, firy no asa vita tamin'ireo. Amin'ireo asa vita ireo, firy no zara fa vita. Amin'ny zara fa vita, nandeha nanao tafika masina ohatra, ny fikambanany, ny sampana, mpikambana 30,
tokony nandeha zara fa nisy 12. Am'ireo asa vita ireo firy no vita tsara. Am'ireo asa vita ireo firy no nioatra no nokasaina. Ohatra nokasaina ny hitaona mpikambana 10 vaovao, ny azo 5. Firy ny asa nokasaina, ny asa tsy nokasaina nefa vita. Zay no hoe mpitarika manao asa tsara. Faharoa zay. Kalitao fahatelo takiana amin'ny mpitarika tanora de zao mpitarika mitondra tena tsara. Mpitarika mitondra tena tsara. Ny soratra masina, ny lalam-panorenana, fitsipika manan-kery atao amintsika FLM, ary ny fotom-pianarana kely nosoratany Dr Martin Luther no mifehy ny etika atao amintsika FLM. Zay fomba sy toetra rehetra mifanohitra am'ireo fitsipim-pitondratena ireo dia tsy azo ekena. Ny etika ny FLM dia tsy miainga avy amin'ny tontolony kolotsaina manodidina fa mifototra hatrany amin'ny fanamarinana ny fitsipim-piainana sy fitondratena amin'ny alalan'ny soratra masina irery. Ny FLM dia fiangonana mihazona ny fahamasinana ary tsy mandefitra amin'ny fanao rehetra manimba fanahy. Tsy ekeny FLM ny fanompoatsampy, ny fampirafesana, ny fijangajangana, ny famadian-drazana, fisara-panambadiana, pédophilie, ny homosexualité, ny euthanasie, ny magie, ny voyance, ny horoscope, ny fanandrona, ny sodomita, ny illuminati, ny fidirana amin'ny fikambanana satanika, franc-maçonnerie, ny pornographie, ny fahalalan-jaza sy ny sisa. Araka izany, isika mpitarika tanora no fianarana ho an'ny mpikambana tarintsika eo amin'ny lafiny rehetra, fitondratena, ny fiteny, ny fihetsika, ny fitafy sy ny sisa. Ka tsy hanao fomba zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fisin'izany rehetra zany dia miteraka fatafitohinana mpikambana tarintsika, ka mahatonga azy halaina afampanosona ny sampana. Kalitao fahaefatra takiana mitarika tanora de zao mpitarika manolokolo ny fifankatiavana. Mpitarika manolokolo ny fifankatiavana. Natao hanolokoloana ny fankatiavana ny sampana. Ka ny mpitarika no tompona ndraikitra amin'ny fataterahana zany. Ny sampana dia fikambanana. Zany hoe sehatra hitambaran'olona hiara-miaina sy hiara-miasa. Noho izany dia sekoly ny fifankatiavana ny sampana. Ianarana ny fahaiza miara-miaina, ianarana ny fahaiza miara-miasa ao anatin'ny fahasamihafana rehetra eo amin'ny taona, eo amin'ny kolotsaina, eo amin'ny fanabeazana voaray, eo amin'ny faripahaizana mampahalalana, eo amin'ny farimpananana, eo amin'ny farimpinoana, eo amin'ny saranga. Ny atao hoe sampana manolokolo fankatiavana ary dia sampana afaka mihoatra reny fahasamihafana ireny, ka be mpikambana satria mivelona izay naverimberin'ny Paoly hoe isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy. Ary koa tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy. Galatiana 4:7-9. Ny vavolombelona zany dia ireto roa ireto. Voalohany, ny mpikambana efa ao anatiny sampana zany dia tamana sy tsy menatra hitaona namana. Ny tsy mpikambana ety ivelany dia voasarika hiditra. Tsy maintsy hikaroka
eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny fomba hikolokoloana tsaratsara koa ny fankatiavana isika mpitarika tanora eo anivon'ny sampikambana ao amin'ny sampana no tsy maintsy ivelomana izany fankatiavana izany izay nylazain'i Jesosy mazava hoe izany no ahafantarany olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia Jaona 3:13 arak'izany ry havana isika mpitarika tanora no aoka ho olony fifandraisana olony fanakalozan-kevitra tsy manavakavaka ka mandala ny fihavanana mandala ny fifankatiavana mitandro hatrany ny firaisam-pony mpikambana ary mahay mifandray amin'olona rehetra na olon-tsotra io na mpitondra fanjakana io na mahantra io na manan-karena io mahay mampifandray ny olona azo itokiana toteny eo amin'ny fiarahamonina ho tsapa fa ray aman-dren'olona rehetra isika mpitarika tanora ka mankatoatsika ny mpikambana tarintsika ary ho rava ny fitsitokotokoana sy ny fifampandaniana tokony hilofosatsika mpitarika tanora voalohany indrindra ny fifandraisana satria mahatonga ny olona tsy ampiselanelana izany ka mora hitaomana mpikambana tarintsika hampandroso ny sampana azotsika mpitarika tanora tao ny manangana maridrefy andefesana ny mahasampana manolokolo fankatiavana na tsia ny sampana tarintsika reto ohatra ny fantaniana azotsika petraka amin'izany firy ny mpikambana rehetra ao amintsika izao firy amin'ireo no naharitra 3 taona tao amin'ny sampana firy amin'ireo no nahataona namana vaovao firy no mpikambana vaovao tato anatiny herintaona farany amin'ny ankapobeny raha mpitahaina tamin'ny isa mpikambana tamin'ny herintaona ny tombo isa ve isika sa ny hena kalitao fahadimy sady farony resantsika eto dia zao mpitarika mahavaha olana ny olana dia tandra vadikovotra amin'ny fisina tahaka ny rivotra iainana koa tsy atao mampaninana ny fisiny na dia marina aza fa mety maharary amin'ny fotoana voalohany ifaninana aminy fa raha ny olana no heverina olana dia ho fahakiviana sy hasasarana no vokany koa tsy olana ny fisiny fa tokony hoaraotina ho fanohitra hikaroan-dalana vaovao hioarana ny zava-misy eo anoloana ho amin'ny tsara kokoa ny tena fanontaniana ataontsika mpitarika tanora dia izao ahoana no hamadiana ho tombotsoa ny fisian'ity olana ity ny fisian'ny olana dia manokatra lalana hanaovana asa vaovao tsy sakana ny olana fa vavahady tsy rindrina fa tetezana hiampitana ho amin'ny hafahafa kokoa ny antony ny fidianana atsika mpitarika tanora dia ny hamaha olana raha tsy vonina hamaha olana isika dia tsy mendrika ho mpitarika raha mandositra olana isika dia tsy mendrika ho mpitarika natao hatrehantsika trany ny olana satria tafiditra ao amin'ny asa sahanitsika mpitarika izany fa tsy zavatra sampona sendra tafiditra akory tsy misy olana tsy misy vahaolana ny fiheverana hafa noho izany dia fanampoizinan-tsaina mampanahy ary fandemena ny herim-piniavana ao amin'ny tena mety mila fotoana fotsiny ny famahana olana iray
fa tsy misy olana tsy misy vahaolana. Izany hevitra fototra izany amin'ny finoantsika kristiana dia miorina amin'ny maha-Andriamanitra tsy toa an'Andriamanitra. Mety manjakazaka amin'ny fotoana voafetra ny ratsy fa tsy afaka anjaka tanteraka akory. Rehefa fantatra izany dia miroso hatrany ny tena sy ny asa manatona io vahaolana io. Koa na manomboka eo amin'ny toetra tsy mamoaza ny sampana tarehintsika manana izany hevitra fototra izany dia mandroso tsy hay tohaina kosa mankany amin'ny fanosoana. Koa tsy mitoetra ho tsy mamoa be ny sampana tarehintsika raha isika mpitarika tanora no mahatakatra izany. Fa na eo aza ny olana samihafa zay mety manembatsembana ny dia, na eo aza ny hery samihafa mifaninana manakana ka mampisy olana eo amin'ny lalakizorana, ny tena mpitarika dia mahavaha olana hatrany hatrany. Riavana, misaotra ny tompo isika raha mahazo mifanafatra ireo kalitao 5 takiana amintsika mpitarika tanora izay mifanisa amin'ny ratsan-tanana mba hotanantsika mafy. Voalohany, kolokoloy ny finoana. Ny faharoa, manao vasa tsara. Ny fahatelo, mitondra tena tsara. Fahaefatra, kolokoloy ny fankatiavana. Ary ny fahadimy, tsy misy olana, tsy misy vahaolana. Izay manatsofina aoka izy iaino izay lazan'ny fanahy amin'ny fiangonana. An'Andriamanitra irery any voninahitra. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao zahay Jesosy, nomezanao anay izany fampianarana izany. Fampianarana momba ny haitarika takiana aminay mpitarika tanora. Dia mba tena ho mpanompo mahatoky anao zahay ka hanolokolo finoana, hanao asa tsara, hitondra tena tsara, hanolokolo fankatiavana ary hamahany olana izay mifanena aminay. Tsy vitanay nefa zany tompo, fa ianao no anafiheranay mandrakariva mba azoanay manatanteraka izany. Ary amin'ny hoavy rehetra dia hanana sampana velona, sampana mamoa tsara mendrika anao Jesosy ny fiangonanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
Yarivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra ray tsara indrindra ny an-danitro ny amin'ny famindramponao sy ny fitiavanao anay. Misaotra anao fa tia anay amin'ny fitiavana mandrakizay tsy mety levina tokoa ianao ary manaiky ny ray be fiantra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Ka izany famindramponao sy ny fitiavanao izany izay avaozinao aminay isa-maraina no mbola tsy mahalany ritranay. Misaotra anao izay fa amin'ity anio ity dia mbola manakambara aminay ianao, mampahafantatra anay ny asarobidin'ny fahamasinan'ny fanambadiana ary sitrakao indrindra ny anananay izany fiadanana sy fahasambarana ao amin'izany fanambadiana izay efa ianao Andriamanitra no namorona, ianao Andriamanitra no nanangana azy ho tandrom-pitahiana eo am-pelatananao. Dia misaotra anao izay ny amin'ny fisian'ny zanaky ny Fiangonana Loterana-Malagasy izay mankalaza ny 10 taonany amin'ity taona ity, ka nanananay anjara amin'izany fampianarana sy ireo fampianarana maro mifandimby ho fanorenam-pinoana sy ho fitaizana ny fiainam-panahy ny kristianina tsirairay avy. Dia ianao ny andevina izay rehetra tsy avy aminao, ary aoka ianao Jesosy ny teny araka amin'ny fombanao ary ampitoetra ny teninao ao am-ponay, iasanao fanahy masina tokoa ny teninao, hitaonanay ao amin'ny fibebahana, hanorenanao finoana marina ary hitombonay atsara isan'andro san'andro amin'ny fitondran'ny tena masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manakera avy a Nazareta. Amen. Faly miarabantsika rehetra ary faly tafahoana amintsika amin'izao tambanjotra serasera ato amin'ny Facebook izao izay isian'ny lien antsika fikambanan'ny zanaky ny Fiangonana Loterana-Malagasy ary miarabantsika rehetra mahatratra ny 10 taonan'izany fiombonatsika ato anatin'izao tambanjotra serasera izao. Mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy ary isaorana antsika tompon'andraikitra izay nanome anjara amin'izao fampianarana izao ahafahana mizara ny sitrapon'Andriamanitra iainantsika zanak'Andriamanitra. Ny lohahevitra izay nomenao anjarako amin'izao fankalazana ny 10 taonan'ny zanaky ny Fiangonana Loterana-Malagasy izao dia arak'izay hitantsika manao hoe ny fahamasinan'ny fanambadiana tarafina amin'ny Hebreo 7:12. Ny fahamasinan'ny fanambadiana tarafina amin'ny Hebreo 7:12. Ka dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany Hebreo 7:12 izany. Aoka anakaja ao amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho elohin'Andriamanitra. Amen. Araka ny fangatahana dia avohitra amin'izany fampianarana izany amin'ny fitiavana sy ny mahazava-dehibe ny fahamasinan'ny fanambadiana kristianina. Alohan'ny rosotsika amin'izany anefa dia hijery vetivety ny famaritana an'izany hoe fanambadiana izany tsika amin'ny ankapobeny sy amin'ny aratsoratra masina, dia hodiniantsika manaraka izany ny mahazava-dehibe ny fahamasinan'ny fanambadiana ary ny fitiavana sitrak'Andriamanitra iainan'ny mpivady ao amin'ny tokantrano tsirairay avy. Amin'ny ankapobeny, raha ny rakobolana malagasy no mamaritra ny hoe fanambadiana, dia lazainy fa fikambanan'ny lehilahy sy ny vehivavy mifanaiky hiara-hanorina tokantrano araka ny lalàna sy ny fomba tany mba hahazahoana taranaka. Ny mpandinika iray dia milaza fa ireto teboka telo ireto ny fikendren'ny fanambadiana malagasy. Ny voalohany, ho fanamafisana ny rohim-pihavanana. Ny faharoa, ho fampitombona ny isan'ny fianakaviana, ary ny fahatelo, ny fitohizanaina sy ny taranaka. Io mpandinika io ihany dia milaza fa ny fanambadiana no fototra iorenan'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina.
diso hevitra ho izy ny olona miezaka mafy hanarina sy hampandroson'ny firenena nefa tsy miraika firy amin'ny olana momba ny fianakaviana. Tsisy firenena hovanona ho izy raha tsy salama sy marisarisa ny fianakaviana tsirairay ao anatin'izany firenena izany. Araka izany heviny izany ary dia manana andraikitra lehibe amin'ny asa fahavanonan'ny firenena iray ny tokantrano. Koa raha samy mivanona sy mitoetra amin'ny fanamasinan'ny fanambadiana ny tokantrano rehetra dia tsy maintsy vanona ny firenena. Ary mety noho izany angamba no antony safidianan'ny tompon'andraikitra an'izao lohahevitra izao, satria samy maniry izany hanana firenena vanona izany ny tsirairay avy. Tsy hivalapitra amin'izany famaritana araka ny rakibolana malagasy sy ny fihevitra mahamalagasy atsika izany isika, fa hijery kosa ny amin'izay tena foto-kevin-dehibe ny amin'izao fampianarana izao. Manao ahoana raha ny famaritana ara-tsoratra masina ny hoe fanambadiana. Ny fanambadiana dia tsy kisendrasendra fa zavatra noforonin'Andriamanitra. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 2:15 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, tsy tsara raha irery raha lehilahy ka dia hanaovako vady sahaza ho azy. Teo amin'ny Israely, ny fanambadiana dia tsy arahana fomba na fankalazana manetriketrika tahaka ny fanaontsika eto Madagasikara. Raha mijerintsika zao ny Genesis 2:4-20 dia tamin'ny fomba tsotra dia tsotra ny fitsofan-drano andrabeka rehefa anambady izy. Raisina ny toy ny fanekena masina nefa izany fanambadiana izany tao amin'ny testamenta taloha. Tena fanekena masina izany. Araka ny Ezekela 9:15 ohabolana 2:17 ary ny Malaki 2:2-14. Ny fanambadiana dia mifototra amin'ny fahasamihafana dia ny mahalahy sy ny mahavavy araka ny fandaminan'Andriamanitra azy. Voalaza zany ao amin'ny Genesis 1:17 lahy sy vavy no namoronan'Andriamanitra azy. Marihana nefa fa tsy mifototra amin'izany fahasamihafana araka ny nofo izany ihany ny fanambadiana dia ny mahalahy sy ny mahavavy, fa raha izany ihany dia tsy misy mahafa-tsika amin'ny biby. Fa ny tena fototra iorenan'ny fanambadiana araka ny soratra masina dia ny fitiavana. Ka ny fitiavany lahy sy ny vavy izay mampikambana azy ireo ho nofo iray araka ny ten'Andriamanitra hoe, ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa araka ny Genesis 2:4-20. Koa ny fitiavana mifameno ao amin'ny lahy sy ny vavy indrindra zany no mahafanambadiana ny fanambadiana, ary io no maha tokantrano sambatra. Ary izany fitiavana izany no fototra mampiray amin'ny alalan'ny fanambadiana ka mahatonga azy ho nofo iray ihany araka ny tenin'Andriamanitra io. Izany hoe ny fitiavana no vona mamatotra ny fanambadiana. Ny Korintiana 1:7 dia mamaritra tsara ny amin'izany fitiavana vona mamatotra ny fanambadiana izany. Ilazany manomboka eo amin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy moeboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandevitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levina, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana,
fa sombotsombo ny fahalalantsika ary sombotsombo ny faminanitsika fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy sombotsombo ny tsony. Fa ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Mbola hojerentsika any amin'ny tapany fahatelo farany any ny amin'izany fitiavana sitrak'Andriamanitra iainan'ny mpivady kristianina izany. Izany indrindra no hidirantsika ny amin'ny fanambadiana kristianina. Manao ahoana izany fanambadiana kristianina izany? Ny hevitenin'ny Lotera raha manambara ny amin'ity Hebreo 7:14 ity izy dia hoy izy hoe: noho izany dia entintsika ao am-piangonana ihany koa ny mpampakatra sy ny ampakarina, mba hanekeny ampahabe maso fa hiroso ao amin'ny fanambadiana masina izy ireo araka ny didin'Andriamanitra, fa tsy mikasa ny aina ao amin'ny tokantrano maso. Ka dia tsofin-drano izy ireo ary tsy hisalasalana, fa Andriamanitra dia mitahy azy ireo. Nefa tsy maintsy mitandrina mafy ireo mba hitoetra ho voatahy hatrany ka hitondra ny fiainam-panambadiana araka ny mahampivady azy ireo ao anaty fahatahorana an'Andriamanitra, fahadiovana, tsy fananatsiny, ka dia hitoetra ho voatahy hatrany izy ireo. Ka ny fanambadiana kristianina izany, araka izany hevitenin'ny Lotera izany, dia fanambadian'ny samy kristianina, manangana sy manorina ny tokantranony eo amin'ilay vato fehizoro dia Jesosy Kristy, ka maniry hanjakan'Andriamanitra sy ho tapan'Andriamanitra izany tokantrano izany. Hitondrany izany tokantrano izany ho tsofan-drano fanamasinana ao am-piangonana. Ka ny hoe fanamasinana ny tokantrano dia ny fanafahana azy amin'ny ratsy, fiarovana azy amin'ny ratsy, ary indrindra fametrahan'ny mpivady eo an-tanan'ilay nanorina ny fanambadiana izany tokantrano izany, mba hanjakana izany fitiavana madio sy marina avy amin'Andriamanitra izany, amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina izay mitaridalana azy ireo amin'izany tokantrano kristianina izany, fanahy masina izay hanjaka ao am-pony sy ao amin'ny tokantranony, hananan'izy ireo tokoa izany fitahiana avy amin'Andriamanitra izany. Ny fanambadiana sy ny tokantrano kristianina araka izany dia fiorenan'ny fiangonan'Andriamanitra etỳ an-tany, ka manomboka eo amin'ny isan-tokantrano ny fiangonana izay mandrafitra ny fiombonan'ny olona masina. Hojerentsika manaraka ary ny mahazava-dehibe ny fahamasinan'ny fanambadiana kristianina. Ny mahazava-dehibe ny fahamasinan'ny fanambadiana kristianina. Efa voalaza teo aloha fa Andriamanitra mihitsy no nanorina ny fanambadiana. Genesis 2:1-4 sy ny 1:1-20 hatramin'ny 4:20. Izany hoe noforonin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany izany fanambadiana izany, ka dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra izany, ary tena masina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fanambadiana dia kisarany eo ny soratra masina, ny fifamatoram-piainana sy ny fiombonana teo amin'ny Jehovahandriamanitra sy ny vahoaka Israely noho ny fanekena izay nataony, ary amafisin'ny Paoly izany araka ny Efesiana 5:2-20 sy ny 5:5-7 fa ny fifanompon'ny mpivady dia endriky ny fifanompoana eo amin'ny Jesosy Kristy sy ny fiangonana, ka ny vavy dia sarin'ny fiangonana ary ny lahy dia sarin'ny Kristy, manambara ny fahalebiazan'ny fahamasinan'ny fanambadiana izany. Izany mahasaro-piaro an'Andriamanitra izany indrindra,
Izany indrindra no ilazan'ny tenin'Andriamanitra ary ambarany ao amin'ny Exodus 20:4 izay nanomezan'i Jehovahandriamanitra ny didy 10 indrindra izany, ka ilazana fa ho fiarovana izany fahamasinan'ny fanambadiana izany no nanomezan'Andriamanitra ny didy 10, ka nanomezany indrindrany amin'ny didy manao hoe aza mijangajanga. Raha mijery ny hevitry ny didy hoe aza mijangajanga isika, dia lazain'ny Lotera ao indrindra fa tsy maintsy atahotra sotia ary atoky an'Andriamanitra isika, ka tsy hiteny ratsy ho mantona adio fitondranteny, ary ny mpivady dia hifankatia sy hifanaja. Fiarovana ny asan'ny firaisana ara-nofo izay fanomezana tsara nomen'Andriamanitra ny mpivady izany didy izany, araka ny Genesis 1:9-20 hatramin'ny 7:20 sy ny 2:4-20. Tena fandotona sy fahavetavetana izany fanomezan'Andriamanitra izany indrindra mantsy ny fiainana ny fijangajangana, ary tena miantsy ny fahatezeran'Andriamanitra indrindra izany fiainana ny fijangajangana izany. Izany no ilazana araka ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika izao fampianarana izao ao amin'ny Hebreo 13:4 manao hoe aoka tsy ho voaloto ny fandriana fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho elohin'Andriamanitra, ho elohin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra mazava tsara arak'izay hitantsika ao amin'ny Matteo 5:17 fa tsy ny firaisana ara-nofo mivantana amin'ny vehivavy na ny lehilahy ivelan'ny fanambadiana ihany no antsoina hoe fijangajangana, fa efa fijangajangana sahady hoy ny tenin'Andriamanitra ny fitsiriritana lehilahy na vehivavy ao am-po ho amin'izany firaisana ara-nofo izany, ary mitovy izany eo anatrehan'Andriamanitra, eo imason'Andriamanitra dia samy efa fijangajangana, na ny filana ao am-po fotsiny ihany na efa firaisana ara-nofo mivantana amin'ny lehilahy na vehivavy ivelan'ny fanambadiana. Izany hoy ny fanazavana eto dia fialana na famadiana sahady amin'ny fanekena tao amin'ny fanorenana ny fanambadiana. Ary izany fialana amin'ny fanekena amin'ny fanorenana ny fanambadiana izany no tena miantsy ny fahatezeran'Andriamanitra, satria fandaingana na famadiana mihitsy an'Andriamanitra izay nanatrika izany fanamasinam-panambadiana izany teo anatrehan'ny alitara. Isan'ny zavatra manimba ny aim-panahin'ny kristianina ny fijangajangana. Andrim-piaramonina araka an'Andriamanitra ny fanambadiana, ka mitaky ny anarahana ny didiny izany. Genesis 7:17-20 Malaki 2:2-15 ary ny Efesiana 5:1-7. Fahadiovana, fahamarinana, fahatokisana ary fitiavana no fefy miaro anio androm-piaramonina masina io amin'ny fijangajangana. Raha tsy manjaka ao amin'ny tokantrano izany fahadiovana, fahamasinana, fahatokisana ary fitiavana izany, dia ho mora ny idiran'ny fijangajangana ao amin'izany fanambadiana izany. Efa nanimbatra amin'ny testamenta taloha ny toe-pitondran-tena fijangajangana, ary mbola nanimba ny fiangonana sy ny tokantrano maro tao amin'ny testamenta vaovao sy ny fiangonana voalohany izany, ary manimba ny fiainam-panahiny tsirairay avy rahatrizay, arak'izay ambara ao amin'ny Genesis 7:7-14, Deuteronomia 7:20-20, Tantara voalohany 5:1, Koritiana voalohany 1:7, Galatiana 5:7-7, Efesiana 5:1-5,
Kolosiana 3:1-5 ka hatramin'ny 5 ary ny Apokalipsy 2:20 ny 5:20. Manao ahoana ara ny fitiavana sitrak'Andriamanitra ifampitondran'ny mpivady. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesiana 5:1-20 ka hatramin'ny 5:20. Aoka hifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy ianareo. Ianareo vehivavy manekeny vadanareo tahaka ny anekenan'ny Tompo, ary ny lehilahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonany. Ianareo lehilahy tiavany vadanareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonany, ka nanoloran'ny tenany amonjy azy. Kofe mamatotra ny fifankatiavam-pivady ny fifanekeny atahotra an' Jesosy Kristy. Ary izany tahotra an' Jesosy Kristy izany dia miseho amin'ny fifanoavany amin'ny fifanajan'ny mpivady. Arak'izany ny lahy dia ho tiany vadiny tahaka ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonany. Dia miseho indrindra izany tamin'ny nanoloran'ny tenany amonjy azy. Ary ny vavy dia tokony anaiky ny vadiny tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Tompo. Ny faneken'ny vavin'ny vadiny eto dia tsy mariky ny fanambadiana sy ny fanandevozana, fa mariky ny fitiavana sy ny fanajana. Raha lazain'ny Paoly ary fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tsy resaka fanjakazakany izany, fa resaka andraikitry ny lahy manoloana ny vavy amin'ny fitiavana sy ny fanasoavana azy. Ny lahy no lohan'ny vavy dia midika hoe ny lahy no modely, ny lahy no fitaratra amin'ny zavatra rehetra. Dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonany sy ny anasoavany azy. Araka ny teny fanevantsika amin'izao 10 taona izao dia manao hoe ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hebreo 10:17. Ka ny fifankatiavana sitrak'Andriamanitra dia ny fifankatiavana mifampandinika hifampandroso amin'ny zavatra rehetra, amin'ny atao rehetra, na amin'ny fitiavana na amin'ny asa. Ny fifamenoan'ny lahy sy ny vavy no mahatonga lafatra sy ahitana fiadanana ao amin'ny tokantrano. Korintiana 1:7. Ny vehivavy dia tsy talaina tao amin'ny taolan-dohan'ny lahy ka hiavonavony na ololohaviny. Tsy nalaina tamin'ny taolatongotra koa anefa ny vehivavy ka ho hitsakitsahina na atao tsinotsinona, fa nalaina tamin'ny taolatehezandra lehilahy ny vehivavy mba ho tiaviny sy ho sakambininy. Araka ny Genesis 2:1-20 hatramin'ny 7:20. Koa izay mahazo ny lahy dia mahazo ny vavy. Raha manaratsy na mampahory ny vadiny izany ny lehilahy dia manaratsy sy mamono ny tenany ihany koa izy. Dia toy izany koa ny vehivavy. Izay ataony amin'ny vadiny ihany dia ataony amin'ny tenany ihany koa. Manana adidy amin'ny fikarakarana ny vadiny ny lehilahy mba ho sambatra sy mendrika ny filazantsara ny vehivavy. Araka ny Efesiana 5:1-20 ka hatramin'ny 7:20, Petera 1:3-1:7. Manana adidy amin'ny lafiny ara-pinoana izany ny lehilahy eo anatrehan'ny vehivavy. Raha tsy mino ny vehivavy dia tena manana adidy amin'izany ny lehilahy mba hahatonga azy ho mino, dia toy izany koa ny vehivavy. Korintiana 1:7-12 ka hatramin'ny 4:40. Tsy inona izany fa ny fiainam-bavaka ho toy ny rano velona manadio ny mpivady sy mampahery azy manoloana ny fahasarotam-piainana rehetra. Isan'ny fahasarotam-piainana ady-piainana sedrain'ny mpivady
ny fakapanahy dia ny fanahin'ny fijangajangana sy ny fanahin'ny fampirafesana, ny fakapanahy ny tsy fisiny, mety eo koa ny zavatra maro samihafa toy ny aretina. Ireny fahasarotam-piainana ireny, ireny ady hatrehan'ny mpivady ao amin'ny tokantrano ireny, ireny indrindra no tokony hampifanakaiky ny mpivady. Iarahan'ny mpivady hiara-mitolona-bavaka, miara-mandohalika, miara-miandrandra ny fandraisan'ilay ivon'ny tokantranon'izy ireo dia Jesosy Kristy, izany ady hatrehan'izy ireo izany, mba ho mpandresy amin'ny alalan'i Jesosy izy ireo. Ka dia anjaka ao tokoa ilay fitiavana sy sitrak'Andriamanitra arak'izay novakiana tamintsika teo amin'ny Korintiana 1:5-4 ka hatramin'ny 7. Ny devoly dia tsy faly amin'ny fifankatiavana sy ny fifampandrosoan'ny mpivady, ka manao ny zavatra rehetra handravana sy hanapitehana izany amin'ny alalan'ny tsy fifanajana ny fahamasinan'ny fanambadiana, ka hidiran'ny fanahin'ny fijangajangana ao an-tokantrano. Mila maharitra amin'ny fiainam-bavaka ny mpivady. Tesaloniana 1:5-5. Ny fo atolotra an'Andriamanitra, araka ny tenin'Andriamanitra hoe anaka tolory ihany fonao, dia tsy ilay fo mitempy ihany no tena tondrona amin'izany, fa ny mahaolona ny olona mihitsy dia ny tena manontolo ny saina, ny fo, ny fanahy indrindraindrindra. Izany no sitrak'Andriamanitra anjakana ao am-pivady mba hampanjakan'Andriamanitra ilay tena fitiavana marina sy madio. Mihoatra noho ny fiombonan'ny nofo mantsy ny fiombonan'ny mpivady ao amin'ny fanambadiana. Tsy ny firaisana ara-nofo fotsiny ihany no mahampivady mpivady, fa indrindra fa ny firaisana am-panahy. Ka ny fifankatiavana sy sitrak'Andriamanitra dia ny fifankatiavana vokatry ny fanahy, vokatry ny fitarihan'ny fanahy masina ao am-pivady, arak'izay fanambara tamintsika teo aloha. Ny vady dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Koa ny fanehoana fitiavana an'Andriamanitra dia tanteraka amin'ny fikarakarana sy fanasoavana ary fiarovana izany fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Raha tian'Andriamanitra ny olona iray ka mihevitra, mino, manaiky fa tena fanomezana avy amin'Andriamanitra ny vadiny, dia asehony amin'ny fikolokoloany, amin'ny fitiavany izany vadiny izany, ny fitiavany an'Andriamanitra. Araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jona 1:4 hoe raha misy milaza fa tian'Andriamanitra kanefa mankahala ny rahalaany dia mpandainga izy. Ka dia aseho amin'ny fitiavana ny vady izany fitiavana an'Andriamanitra izany, ary tsy ho tanteraka izany fiainana amin'ny fiadiana amin'ny fijangajangana, fiainana amin'ny fampanjakana ny fitiavana an'Andriamanitra izany, raha tsy manjaka ao ny fitiavana an'Andriamanitra, fahatahorana an'Andriamanitra, fahatokiana an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Izany koa no ambaran'ny didy folo, fa ny fototry ny didy folo dia fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana, ary mifameno ireo. Tsy ho tanteraka mandrakizay ny fitiavana ny vady raha tsy hampanjakana ao am-po ny fitiavana an'Andriamanitra, raha tsy resy lahatra ny fitiavana an'Andriamanitra ny olona anankiray, raha tsy babon'izany fitiavan'Andriamanitra azy izany ny olona anankiray, ary tsy afaky ny laza fa tian'Andriamanitra ihany koa izy raha tsy asehony amin'ny fitiavany ny vadiny izany fitiavany an'Andriamanitra izany, amin'ny fanajana ny fahamasinan'ny fanambadiana, amin'ny fanasoavana sy ny fampandrosoany ny vadiny. Ary izany dia mipaka ihany koa amin'ny fikarakarana ny ankohonana izay fanomezana tolotr'Andriamanitra
dia nitaranaka amin'izany fanambadiana izany. Raha fehezina rariavana dia izao: fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fanambadiana, zava-boatendrin'Andriamanitra izany, zava-masina eo anatrehan'Andriamanitra izany, ka sitrak'Andriamanitra ho masina eo anatrehan'ny olona rehetra ihany koa, araka ny Hebreo 7:14 io. Ny fanitsakitsahana n'izany zava-masina eo anatrehan'Andriamanitra izany dia tena miantsa ny fahatezeran'Andriamanitra, ka dia tena hoelohin'Andriamanitra izay tsy manisy hasiny izany fanambadiana izany. Ny fanambadiana dia fototra iorenan'ny fiarahamonina, iorenan'ny fiarahamonina vanina eo amin'ny fianakaviana, na eo amin'ny fiangonana, na eo amin'ny firenena. Raha tsorina ary ny fanambadiana na ny tokantrano araka ny soratra masina, dia tena hanehoan'Andriamanitra ny fiombonan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Ka sitrak'Andriamanitra ny ananan'ny mpivady ny fifankatiavana marina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka manoloana an'izany, ny lahy dia ho tian'ny vadiny tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana. Ny lahy dia mandray ny mahafanaka maleminy vadiny araka ny Petera 1:7-5, ary manampy ny vadiny mba hampandroso azy amin'ny lafiny rehetra. Manome ny vadiny ny zony araka ny Koritiana 1:7-7, Efesiana 5:5-7, mikarakara azy ka tia azy tahaka ny tiavany tenany, Efesiana 5:17. Ary ny lahy dia mampifaly ny vadiny, ohabolana 5:17, Deuteronomia 4:4-5. Ny vavy kosa manoloana an'izany dia manaiky ny vadiny. Ny hoe mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy anefa no mitondra sy mameno izany hevitra izany, ka ny lahy koa dia tokony hanaiky ny vadiny toy izany, Efesiana 5:12 sy ny 4:20, Kolosiana 3:17. Ny vavy dia manaja ny lahy, ohabolana 2:30-7. Ny vavy dia mankatao ny vadiny, Petera 1:7-5. Ny vavy dia manome sary tsara ny ankohonany, Titos 2:5, ohabolana 1:30-15 sy ny 17. Ny vavy dia mampifaly ny vadiny, Koritiana 1:7-5. Ary ny vavy dia miseho ho mpanampy tsara ny vadiny, Genesis 2:15-20. Raha izany no eketsika taridalana hitarihan'ny fanabeazanantsika, dia tsy hanatoerana ao amin'izany tokantrano masina eo anatrehan'Andriamanitra izany ny asan'ny devoly ho amin'ny fijangajangana, ho amin'ny fandotoana ny fandriana, ho amin'ny fanimbazimbana, fanitsakitsahana izany tandrom-pitahiana ataon'Andriamanitra ho amin'ny isam-piankohonana, ho amin'ny fiangonana, indrindra ho amin'ny firenena izany. Ka dia ho tanteraka amintsika ny isa-tokantrano, isa-piaramonina ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny tokantrano rehetra izay matahotra azy sy tia azy, ary fampandroso amin'ny fitiavana sy ny asa tsara tokoa ny isika tsirairay avy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanabeazana. Amen. Iary vavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay eo, fa manaiky ianao ary mety ianao onona ao amin'ny isa-tokantrano izay mampandroso anao, araka ny teninao hoe indro mandondonao ambaravaranao, ka izay mampandroso anao dia androso tokoa ianao, honinao ianao, anjaka ao ianao, ary aneo ny voninahitra ao amin'izany tokantrano izany. Hanafy hery ny mpivady tsirairay avy, anisy fefy manodidina
amin'ny herin'ny fanahinao masina, tsy ahafahan'ny fahavalo hiditra ao amin'izany tokantrano izany, tsy ahafahan'ny fahavalo hakatoerana ao am-po, ao an-tsaina amin'ny isaky mpivady tsirairay avy. Miarova ny tokantrano tsirairay avy Jesosy eo, indrindra fa amin'izao andro farany izao, izay fotoana hanjakan'ny devoly tokoa, fotoana hanjakan'ny fiemorana, fotoana hanjakan'ny fijangajangana. Arova ny mpivady tsirairay avy, ary tehirizo hanana tokantrano sambatra, hanjakan'ny fitiavana madio sy marina avy aminao. Anaiky tarihinao fanahy masina mba hanjakan'ny fahasambarana tokoa ny tokantrano tsirairay avy. Ary izao tambanjotra izay andraisana ny aim-panahy fahavelomana avy aminao izao, dia hotahinao isin'ny fiombonana marina sy madio avy aminao tokoa, ka hifandinika hifampandroso amin'ny fitiavana sy ny asa tsara rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kera avy a Nazareta. Amen. Jesusio, iantrao izahay, vonjeo izahay. Iantrao sahay Jesusio, familo eraka, nuniani piainana. Azave luresi sahai fianau Jesusinu piaini fianana Katapa melana kusaha
Fahamasinan'ny